Miarabantsika rehetra indray zay vanginy zao oronan tsara zao ny tenanay dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka ampotsika tsirairay rehetra zay mampandroso anay amin'ny alalany zao oronan tsara izao vavaksika sotranao zay Jesosy noho ny famindraponao sy ny fitiavanao fa tsy mety landritra izany fitiavanao zany ary izany fitiavanao zany mbola antoka ampiainanao anay ny sitraponao ao anatin'ny tontolon'ny famindraponao. Tononoko tompo ny fahefanao, tononoko ny herinao tononoko ny herin'ny filazantsara nentinao dia ny azo fijaliana ho tombo-kasehan'ny fifampisaranay ato anatin'ity oronan-tsara ity. Dia ny aja sy ny tera sy ny voninahitra Jesosy Kristy dia atolotray anao irery ihany. Alleluia. Amen. Resaka loha hevitra anankiray isika araka ny lohateny hitantsika dia hoe soyez mes disciples hoy Jesosy Kristy. Izany hoe tokony ho mpianatra Jesosy Kristy isika amin'ny trangan-javatra isan-karazany na eo amin'ny asa mandraraza saintsika amin'ny fiainana andavanandro ara dia tokony ho hita taratra izay hoe maneho an'izay toetra izay fa mpianatra Jesosy Kristy isika. Mankiteny soratra masina avy hatrany tsika Jaona 5 no vakitsika vetivety. Jaona filazantsara araka ny Jaona 5 andiny faraika amby 30 sy 2 amby 30 toko sy andinina efa aitsika rehetrarehetra izy ity fa tsy maninona mahasoso mahatsaratsika ny famakina teny miverimberina. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Rehefa nanao ny ministera ny Jesosy Kristy tamin'izany vanim-potoana izany dia fantatsika rehetra niseho tamin'ny jiosy izy aloha dia avy eo niseho tamin'ny fokom-pirenena sy ny hafa fitenenana rehetra tamin'ny alalan'ny fiasany. Dia ny fanahy masina izany. Fanahy masina aza diny fa ny fanahy masina dia mirepresente ny raitsitosi Jesosy Kristy ny zava-miafy ny tontolon'ny filazantsara rehetra na ny tany amin'ny testamenta taloha izany na ny testamenta vaovao na ny ho avy ihany koa. Tsara fantatsika izay midika hoe famonjena, midika hoe fiainana mandrakizay ilay tsy misy contexte ny fepotona na ny chronologie de temps izany. Zay ny antsoina hoe filazantsara. Eto Jesosy Kristy dia manambara amin'ny vahoaka jiosy rehefa naneo ny firantsara izy dia nilaza andiny soratra masina anankiray. Jesosy Kristy moa ny teny ambarany dia soratra masina. Jesosy Kristy mihitsy ny teny ary tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga nofa ary nonona tamintsika. Zay le hoe Jesosy Kristy dia hitanay ny voninahiny miendrika zanak'alahy tokana, endrika Jesosy Kristy. Jaona 1. Eto ny fanambarany Jesosy dia araka novakitsika teo dia hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Izay fanambarany Jesosy Kristy izay ry havana dia tena tokony dia tokony ihany koa samboritsika hoentitsika miaina ny sitrapon'Andriamanitra, hoentitsika maharitra amin'izay fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izay ary izay fisamboratsika n'izay erin'ny tenin' Jesosy Kristy araka ny fanambarany amin'ny Jaona 5 andiny faraika amby 30 hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo ny fisamboratsika n'izay samboritsika ilay teny dia miaina expérience, miaina manova ny toe-panaso ny toe-potsika isika ao anatin'izay fiainana izay rehefa misambotra an'ilay teny. Dia izay ihany koa no lalana hitondrany ny soratra masina antsika mankany amin'ny
fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe mahita an'izay lalana izay dia miditra mitanjozotra ao anatin'ilay lalana, fa arak'ilay efa natsidiko sy nambarako teo fampianaran'i Jesosy Kristy izay nozaraiko tamintsika ary mbola mizara foana isika, dia misambotra n'ilay teny dia miaina. Ary izay hoe miaina izay dia manao pratika amin'ny tahotra, tsy ilay tahotra hoe latroy, tahotra ny hofatina, hoe tahotra ny tsy fisinana, hoe tahotra ny trangan-javatra misy ety amin'izao tontolo izao ity, fa raha vao izay mantsy le izy dia miendrika chantage. Izany hoe ny devoly manao chantage antsika amin'ny alalan'ny tahotra, mampiseho trangan-javatra isan-karazana izy mampitahotra antsika. Tsy izay le izy, fa hoe isika mihitsy no reconnaissant, isika mihitsy no misy toe-panaso toe-po zany any anatsika any mahatonga atsika ho malina, mahatonga atsika ho sarotiny, mahatonga atsika hahony tena, ka miteraka fisainana sy fieritreretana ao anatintsika hoe raha mifranchira linina rozy ao amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray dia fahafatesana ny tambin'izay. Zay ilay ambarany am-bokin-domana hoe fahafatesana ny tambin'ny ota. Dia tahaka izay ilay endrik'ilay tahotra ao anatin'ilay fanazavantsika. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo, alleloia, Jesosy Kristy ry havana dia rehefa niasa tao anatin'ny ministera na ny raha ny raitsitoa, Andriamanitra tsitoa azy izy dia nampalala ny mpianatra 12 laza ny novidiny tamin'izany vanim-potoana izany, y compris Jotasy izay nisoloana ny Matia rehefa vita ny izay tokony nefain'i Jesosy Kristy rehetra araka ny fe-potoana, isy ny ray no nalala an'izay, dia napita tamin'ny mpianatra ny fomba rehetra ny amin'izay tokony hoe aretan'ny mpianatra ao anatin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra izay Jesosy Kristy. Dia tao anatin'izay Jesosy Kristy nanambara zavatra be da be mihitsy ho alan'ny olona rehetra ianareo. Fa ny fanambarany Jesosy Kristy an'izay hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo izay tsy fampitandremana fotsiny ihany, fa izay ihany koa dia mifono amin'ny zavatra ambarantsika eto hoe ianareo neka ho alan'ny olona. Dikan'izay dia mila maharitra amin'ny teniko ianareo, fa ianareo rehefa maharitra amin'ny teniko ka mitafy an'ilay teny, ilay teny ho dia tsindriko tsara araka ilay fanambarako teto tany am-pampidirana, dia hoe ary ny teny tonga nofo nidina tamintsika hitanay ny voninahiny. Rehefa maharitra amin'ny teniko ianareo dia tonga fitafianareo iteny io, tonga hery manafy anareo iteny io, tonga fanamboarana sy fanefena ho anareo iteny io. Ninona zany mety ho endrika io teny io itondrako anareo araka ny fisehoako amin'ny alalan'ny teny ho anareo, ka raha maharitra amin'izay ianareo. Amen. Dia tapany farany ao anatin'ilay loha-hevitra vakitsika dikan'izay dia hoe ny 1:13 ho fantatrareo ny marina ary ny marina no nafaka anareo tsy ho andevo. Amen. Lay andevo resahana eto dia resaka fahotana, fa tsy resaka hoe esclave, tsy resaka indigène, tsy resaka patron sy mpiasa, tsy resaka dopay sy porti-porta, tsy resaka zany. Fa lay andevo resahana eto dia andevonota, izany hoe sauvalin'ny démonie amin'ny esprit karazam-pahotana isan-karazana. Dia afaka amin'izay isika raha maharitra amin'ny tenin'i Jesosy Kristy. Ny azo ambara ry havana dia ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mitsoka ny karazam-pampianarana isan-karazana. Ity amin'ny tambajotra, Facebook, any anaty Google, internet, ny karazana réseaux sociaux isan-karazany, Twitter sy ny sisa rehetra.
tsy ratsy zany a. Ary fanampon'izany a de fatatsika fa misy ny karazana fiangonana miorona à gauche à droite eraky ny elakelan-trano vao nyresahantsika tsy ela izay maly. De any anatin'ireny fiangonana ireny a isin'ny mpitarika isan-karazany bisopy, evangelistra, apôstôly, Cohen sy ny sisa rehetra. Mandeha am'izay hoe fampianarana ny tenin'i Jesosy Kristy zay, hatreo tsy maninona. Ary tsindriko sy averiko foana fa hoe tsaratsara kokoa raha hoe fiangonana no feno amina fiarahamonina anankiray toy izay hoe bara na PMU na sex shop na salle vidéo, salle cinéma, salle de musculation, zavatra ohatran'izany. Za tsy miteny hoe ratsy zany fa mila voafehitsika ao anatin'ny tontolo ny famononan-tena avokoa zany zavatra rehetrarehetra tenenitsika izany. Ary indrindra ny fisindreny ohatra hoe sex shop na tabac, bara sy ny zavatra ohatran'ireny dia isika izany zay manana sy mahafantatra ny herin'ny filazantsara, manana ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatsika, dia mampatsiahy antsika foana ny sitrapon'Andriamanitra ny fisindreny. Zany hoe ny fisindreny a misy olona andevinota hitantsika tafiditra ao anatin'ireny zay mahakasika ny fotsika sy mahatohina antsika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, dia tokony misy fisintona zany any anatintsika any, tokony misy fahatsapana ao anatin'ilay fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ao anatintsika ao hoe misaotra anao a Jesosy a, fa noho ny fananako ny herin'ny filazantsara ianao nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, noho ny fahafitany, noho ny fahatafitany teninao, ary ny teny tao an-danitra ny teny di Andriamanitra. Raha tsy nisy ny teny a de tsy ary zao tontolo zao a, ny teny naharinan'izao tontolo zao a, ny teny tonga nofoka nonona tamintsika hitanay ny voninahiny tafita izay herin'ny filazantsara izay a, noho izay indrindra velona sy miaina ty anatiko Jesosy, dia misaotra anao a fa am'izao fotoana izarako tenin'Andriamanitra izao a, am'izao fotoana na de hoe mampahory sy mangiry firy ary mampijaly a ny fampijaliany démonie araky ny fietsehany douleur de l'enfantement am'izao vaninandro farany izao a, dia tsy andevonota ary reconnaissant tanteraka Jesosy, misaotra anao a fa noho ny fahafitan'ny hery, noho ny fahatafitan'ny herin'ny filazantsara, dia afaka tamin'ny fanangejan'ny famazinan'izao tontolo zao a ny tenako, ary mitémoigner an'izany a. Efesianina 4:1. Ry havana, teo de nanambara hoe ny zavatra misy am'izao vanim-potoana iainantsika izao dia be da be ireo karazana apôstôly, mpaminany, bisopy, evangelista, ary miteneniko teo le izy hoe tsy ratsy akory zany a, misy fotoana tsy maharatsy an'izany satria tenin'Andriamanitra baiboly no ambaran'izy ireny. Tsy ratsy raha manasongadina tsara tokoa anoloha hevitritsika ity eto ity hoe mpianatra Jesosy, soyez mes disciples. Zany hoe mampita izany reny olona ireny a, manamboatra ny mpino ireny mpitarika ireny, ary mikirakira sy manomolavola ny mpino mba ho mpianatra Jesosy Kristy, fa tsy ho adepta na antoko-mpiangonana anankiray na adepta an'izy ireo zay le hoe mo adepta izay a, de hitanareo reny ohatrany hoe io a Beyoncé mpira malaza, de misy fanina ny Beyoncé, lasa adepta ny Beyoncé, de manangana fiangonana mihitsy Beyoncé, de izy no tompoina sy vavahanao, zay le hoe adepta izay. Ka izay zavatra izay a linona rozy mitsipaka tanteraka ny topika zay zaraintsika eto, ary mitsipaka tanteraka n'ilay Jaona 9:1-3 no vakitsika teo hoe ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka nareo tsy andevo. Izay tranga izay mantsy a dia raha izay no itondran'ilay bisopy na ilay mpitondra fivavahana, mety hoe evangelista na tsy fantatro a, araky ny titre sy ny etikety asam-borony, araky ny fahefana ao anatin'ilay contexte hoe usurpateur izy, fahefana ny men'ny démonie azy a am'izay fotoana izay, de
toa baiboly ny kirakirany ao to ohatrany hoe tenin'andriamanitra ny kirakirany ao tsy tena hoe to ohatrany fa tena izay mihitsy to soratra masina no kirakirainy ao. Miresaka izy ny 1 Corinthiens 12:28 raha miresaka an'izay tsika de ireo karazana fanomezam-pahasaovana hoe ary izy efa nanendry ny sasany teo aminareo voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, mpampianatra, mpanao fahagagana, mpitsabo, dokotera, ireo mpanampy, ny mpitondra, leader izany, de ireo mpiteny sy ny mpandika teny, vakinao ny 1 Corinthiens 12:20 any misy anjany. De rehefa jerenao le fiangonana taritin'izy ireny de misy anjany misy olona milaza azy ho mpampianatra, misy olona milaza azy fa hoe voaositra ho apôstôly eo mamokatra, zany hoe miproduire, misy production. Raha miresaka an'izay resaka production sy lalan'ny marketing zay de efa resaka commercial zay zany hoe tiako hitondrana ny saitsika zany dia hoe mila misokatra tsara ny masotsika fa ao anatin'ny contexte hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra hozy Jesosy Kristy, dia mila izany sika, mila isika tena hoe mifony any anatitsika ary mihaza an'ilay vavahady, mitady an'ilay vavahady ety lalana tery dia tery ka na misy aza mpitarika fiangonana eo anoloantsika, manodidina atsika, miara-miasa amintsika toy ny apôstôly, ny mpaminany, mpampianatra, ny mpanao fahagagana, ny dokotera, izay afaka usurper ny démonie, afaka samboriny devoly, afaka ataony devoly osika izay fanomezam-pahasoavana izay sy ny karazana ministera sy ny fonction rehetra ao amin'ny baiboly. De ao indrindra izany isika mila mailo tsara mihitsy ary tokony ataontsika fepetra sy tanjona ny hoe iza de mpianatra Jesosy fa tsy mpianatra apôstôliana, na mpianatra mpaminany na mpianatra révérend, na i dada, na i mama, na i docteur ihany, na i mpitondra ihany, na i leader ihany, sy ny sisa rehetra izay mety tonga sy mandalo ao an-tsaintsika rehetra ao. Amen. Fa ny fananatsika an'izay fisainana sy fiatreretana izay, ny fananatsika an'izay fotom-pisainana izay de midika fa afaka ao anatin'ny famatorany système sy ny religion isika. Jesosy Kristy tsy nanangana religion izy, tsy nanangana système izy, tsy nanangana fédération izy, tsy nanangana association izy, tsy nanangana antoko-piangonana izy, fa ny zavatra natsangany Jesosy Kristy nambarany tsara mihitsy tamin'ny Petera hoe ianao ny Pierre, eto ambonin'ity vato ity no atsangako ny fiangonako, ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy harisy azy, zany hoe l'ombre du ténèbre, ny fiaina tsy hita ambary eto de ilay hoe fahafatesana ny tambeniota, ilay fivarinana makany amin'ny fitomanina sy ny fititromanify, zany hoe tsy voahidiny zany isika zay manana ny fampianaran'i Jesosy Kristy marina sy araka ny soratra masina. Ary ny fiangonana natsangany Jesosy Kristy, ny mpiangona naoriny Jesosy Kristy dia fiangonana sy mpiangona mivavaka amin'ny fanahy sy famarinana, fa tsy fiangonana fatoran'ny système, fiangonana fatoran'ny religion, fiangonana fatoran'ny dénomination. Azay nge leky sary nomeny Jesosy Kristy rehefa namoaka ny vahoaka Hebreo, vahoaka Israel tany anefitra izy. Tsy Mosesy no mpitarika, satria na i Mosesy ara dia nitaritiny tamin'ny alalan'ny andriafo sy andrahoana. Averiko tsara, tsy Mosesy no mpitarika ny vahoaka Israel sy ny vahoaka na ny vahoaka Hebreo, fa i Mosesy ara dia nitariny ny andriafo sy andrahoana. Ary ny fikisahana sy ny fifindratoerana dia tsy maintsy ordination avy amin'ny fanahy masina, avy amin'ny famangin'ny Jesosy Kristy, avy amin'ny famangin'ny Andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'ny anjely, ny teny Andriamanitra ao anaty rahoana. De tsy maintsy zay no fampitana. Ka izay kisary izay tsy maintsy voaray atsika, izay kisary zay no tsy maintsy marina amintsika, ary tsy mijanona ho kisary fotsiny zany, fa tena hoe fiainana sy fivavahantsika mihitsy. Zay ny antsoina hoe
fivavahana amin'ny fanasy famarinana tafiditra ao anatin'izay contexte izay isika tafiditra ao anatin'izay dimension izay isika ary zay ilay ambaran'ny soratra masina hoe izay manantsofina hoentina miaina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana tsy maintsy marina amintsika izay isika vo tafiditra ao anatin'ny contexte hoe mpianatra Jesosy Kristy. Eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona ihany tsika Jaona 7 tsy lavitra eo 7:20 anapitsika ny fizarana niondroko miain'ny feo kosa Jesosy ary izao malala azy ary izy manaraka niondroko miain'ny feoko. Eto zany de alohan'ny tena hidirantsika somary landalina de mampita afatra ihany koa amin'ny namana mpitondra fiangonana isan-karazany sy isan-tsokazy tsy niavy tsy fantatro izay etikety raisinao fonction isahaninao tsy maninona izany tsy problème amintsika izany mitozy ianao hoe za apôstôly za mpaminany za mpampianatra za zao za sisizela tsy maninona izany fa ny tena zava-dehibe rehefa misalotra sy mitondra an'ireny etikety grady ireny isika dia apetrao foana hoe isika rehetra dia samy ondran'i Jesosy Kristy. Zay ny zavatra voalohany indrindra satria ity Jaona 7:17 ity de mazava tsara hoe niondroko miain'ny feoko. Zany hoe isika mpitarika ihany koa ianareo mpitarika na dia apôstôly ary ianareo mpitarika na dia mpaminany ary ianareo mpitarika na dia mpampianatra ary ianareo mpitarika na dia mpanasitrana ary ianareo mpitarika na mandray fanomezam-pahasoavana fitenenana amin'ny teny tsy fantatra sady mpandika teny ary ianareo na dia evangelista ary ianareo sy ny sisa rehetra dia mazava tsara fa tsy maintsy maheno ny feo an Jesosy Kristy isika rehetra niondroko miain'ny feoko. Ary zay no mahatonga ny teny hoe ondrin'i Jesosy daholo isika tsy maintsy akehtsika izany. Ao anatin'izay ihany koa dia mazava fa tsy maintsy mahay manetry tena isika zany hoe mitovy laharana amin'ny mpino. Amen. Tsy misy hoe ity ambony ity ambany fa izay le hoe zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana. Andriamanitra mahafantatra tsara ny compatibilité isam-batan'olona avy. Ity olona ity de antsoiko izy hoe Jakoba de izao ny fanomezam-pahasoavana omeko azy. Ity olona ity de antsoiko hoe ainsi de suite ary izao ny fanomezam-pahasoavana omeko azy. De mandeha araka an'izay de izay le voany vakitsika omaly sy nampianarintsika omaly 1 Corinthiens 12 novakitsika tamin'ny 9:10 zay raha tsy diso miresaka ny amin'ny resaka hoe corps de Christ Jesosy Kristy ny lohany de misy maso misy sofina tongotra tanana vava orona de miara mirindra ireo miara mamindra ireo vao misaina fotsiny lay loha Jesosy Kristy. Zay le vision resaka visionnaire faminaniana pensée an'Andriamanitra misy pensée an'Andriamanitra ao amin'ilay antsoina hoe loha Jesosy Kristy de miara mirindra sy miara mientana ny membre rehetra tanana mandeha araka ny fonctionny avy araka ny fiasany avy ny tanana kiny amin'ny fandraisana sy ny fizarana sy ny ohatran'izay de ny sofina aingana amin'ny fandraisana mandray maso mijera sy ny sisa rehetra amin'ny alalany makany migida ihany koa hoe eto ny lalina tokony ene de ohatran'izay hatrany ka na apôstôly ianao na mpaminany ianao na mpampianatra ianao na evangelista ianao na izany ondran'i Jesosy Kristy daholo isika arak'ilay toko sy andininy meny Jesosy teo hoe Jaona 7:17 niondroko miain'ny feoko fa raha tsy manaiky an'izay isika de za miteny amintsika fa tsy misy fahendren'Andriamanitra tafita ao anatin'ilay fiangonana ary izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao be da be mihitsy no ireo dénomination sy institution. Za de nivoaka tamina fampianarana teolojia ohatr'izao za dia apôstôly za de bishop za de Cohen za de izao fantaro ny voany ny azo ozy ny baiboly fa rehefa tena tsy lovinao araka ny soratra masina sy ny baiboly de tsy mametraka n'lay topika zay akatsika fandalinana sy famakafakana fizarana eto hoe soyez mes disciples rehefa tena fakafakatsika dia
rafetan'izy ireo ho mpianany sy ho fanany ho adeptany lay milazaiko teo hoe io Beyoncé, io Shakira, io Maître Gims de manana faniny izy io Jerry Marcos de manana faniny izy, olona mpidera sy mpitehaka anazy, mpandohy collage, vidim-pidirana, mpametaka afisy, de lasa membre amina association ny mpino, lasa membre amina dénomination ny mpino, lasa membre amina fédération ny mpino, lasa membre mpanohana artiste ny mpino, mpira évangélika sy ny sisa rehetra, lasa membre amina antoko politika ny mpino, ao anaty faiblesse tanteraka satria ilay mpitarika milaza azo apôstôly, ilay mpitarika milaza azo hokoena, ilay mpitarika milaza azo mpampianatra, ilay mpitarika milaza azo docteur, tsy manaiky akory an'le hoe niondroko mihain'ny feoko. D'ailleurs izy tsy manaiky an'izay de mazava ho azy tsy misy feo an'Andriamanitra eniny satria izy mihitsy tsy manaiky hoe za de ondrin'i Jesosy, satria ny contexte arak'ilay John 4:17 novakitsika teo tenin Jesosy Kristy de mazava tsara hoe niondron'i Jesosy Kristy mihaino ny feon'i Jesosy Kristy, de raha manaiky zany re ny olona tsy manaiky ireny ka satria izy tsy manaiky de tsy maheno ny feon'i Jesosy izy, tapona ny sofiny, tsy misy message voarayana, tsy misy afatra voarayana, mamaky teny soratra masina aina izy fa tsy misy zava-panahy izay tiany tenin'Andriamanitra ampitaina mpino sy ampitaina mitena ny voalohany indrindra araky ny matery ny ao am-pon'Andriamanitra. Izy mihitsy no selohan'ny initiativana tsy mandray de tsy misy zavatra voarayana, tsy misy zavatra tafito, ary zay ravana no lesoko am'izao vanim-potoana iainantsika izao mahatonga ny fiangonana midina raha oharina amin'ny contexte église primitive tamin'ny vanim-potoana hoe nindriana ny mpianatra, ny fiangonana tao Asia Minera, fiangonana anankifito na oronim-poly zay tsy nisy marina teo anatrehan'Andriamanitra, ary ny fiangonana am'izao vanim-potoana iainantsika izao ataovy ny probabilité sy ny tombatombana isan-karazany, ny tovana miahabo sy mihiba rehetra manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, ary samy mametraka fanontaniana isika any am-potsika any hoe John 4:17 raha mpitarika maheno ny feon'i Jesosy Kristy ve za, raha entina koa eto de Jesosy Kristy no mitarika, arak'ilay Jesosy Kristy no mitondra, ary zay le contexte any amin'ny filazantsara sy any amin'ny epistily hoe zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, contexte tany amin'ny testamenta taloha ihany koa hoe Andry Afisandraona mitarika mitondra ny vahoaka Hebreo, ny fiangonana Hebreo tamin'izany vanim-potoana izany, de na i Mosesy ary ny naiky noentina tao anatin'izany fitondrana izany. Ka mila isika miverina ao anatin'ny fisainana sy fieritreretana fandinihan-tena lalina, mila indray zany sika manaiky manomboka eto ary mametraka an'izay fanontaniana izay ao am-potsika hoe Jesosy io za zay mizara amin'ny alalan'izao tambatsotra izao ve mahay feo aminao Jesosy, za ve de manaiky ny fitarianao eo amin'ny fiainako andavanandro, ny ankohonana izay sahaniko ve manahoana ny position an'izy ireo ao anatin'izay contexte John 4:17 zay hoe ianao no mitarika amin'ny zavatra rehetra. Tsy mora zany ady zany ary misy fotoana tena hoe sarotra mihitsy satria ny zavatra ampitainao dia tsy mety amin'ilay olona ampitaina azy, kanefa Andriamanitra dia mametraka recommandation ao anaty fisainanao sy fieritreretanao ao am-ponao araky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, tahaka ny ka Mosesy any ohatra. Nisy fotoana ny zanak'Israely tena nandà mihitsy hoe tsy verina trony ohatra hoe Mosesy zao niakatra tany an-dentombohatra izy niditra dimension hafa indray, nandray ny vato fisaka niona tamin'Andriamanitra tsy tota ao anaty rahoana, fa ny zanak'Israely tamin'ny fiarahamonina nisy azy tany amin'ny dimension nisy anazy tany, andao sika hoy izy amboatra vodoro, andao tsika anompo Andriamanitra, tsy mora ho io. Fa ao anatin'izay fifandirana sy ao anatin'izay fifandonana izay mihitsy koa anefa de misy fanamboaran'Andriamanitra tsy to, ary misy fanefen'Andriamanitra tsy to ho antsika tsiraray avy, de mila izany sika maka position tsara ao anatin'izay hoe aiza ny anjarako ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Iza ve tokony iodina anaiky ny tenin'ny Mosesy nampitain'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny Mosesy, sa iodina anaraka ny olona andao isika anangana vodoro, andao isika anangana
mpaminany hafa ankoatrany Mosesy indray raha ohatra ny contexte zanak'Israely zany raisiny eto andao isika anaraka fampianarana hafa any amin'ny Google, any amin'ny YouTube, any amin'ny Twitter, tahaka an'izao zaraiko zao tsy hoe ratsy akory fa misy zavatra tsara pitsirotsika sy tsara tsovintsika tsara ao anatin'ireny hoe mametraka n'ilay contexte avy eo hoe manafaka atsika tsy ho mandevo lay Jaona toko faha 8 fampidirana no vakitsika teo 1:3 sy 2:3 hoe fantatrareo ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo zay le contexte zay tena manafaka ao anatin'izay ve alay andevo tsy esclave tsy resaka mibata entana tsy resaka mpiasa sy mpampiasa fa resaka andevonota tsy misy mahafaka ota fa Jesosy Kristy andriavana ny fametrahan-tanana izany pasagera izany ao anatin'ny fametrahan-tanana mbola misy détail be da be tsy maintsy jerentsika raha misy olona mpametra-tanana amiko raha misy olona ametra-tanana amiko tsy avy hatrana dia manolotra ny tenako hoe avy ametra-tanana na dia misy ara ny fandresen-dahatra atao anatiko fa za tena mampiresika antsika mihitsy raha misy olona mametra-tanana amintsika dia ataovy tsara mihitsy ny question rehetra apetrao tsara mihitsy ny bilan rehetra any anatinao iny manao ahoana ny fiainany olona io manao ahoana ny fifandraisany olona io amin'Andriamanitra mety tsy ho fantatsika izany mety tsy ho haitsika izany mety tsy ho voavaly ho atsika amin'ny fotoana izay nolorantsika tena ao anatin'ny fametrahan-tanana izany fa melohan'ny ametrahanao tanana sy anekenao any fametrahan-tanana dia foazy amin'ilay finoanao sy ny fandresen-dahatra ao anatinao iroso amin'ilay fametrahan-tanana foazy aproclame ao any anatinao any Jesosy Kristy raha manaiky an'ity fametrahan-tanana ity important be zany zavatra lazaiko zany dia ny autorité anao ny anekeko an'ity fametrahan-tanana ity ary ny esprit ao ambadika rehetra sy ny any amin'ny tsy hita maso rehetra any amin'ny alalan'izao fametrahan-tanana izao izay entin'ny Satana ary ny esprit ao anatin'ny falemen'ny mpametra-tanana zany zavatra rehetrarehetra ohatran'izany zany tsy maintsy vitanao miproclame an'izany ao anatin'ny fotoana fohy irosonao ao anatin'ny fandresen-dahatra ary ilay fandresen-dahatra sy finoana ao anatinao ilay pratika mino anao ao anatinao noentinao mivalide mierin'izay proclamation any anatinao zay expérience be zany zaraiko antsika izany fa raha ohatra ianao miroso fotsiny amin'ilay fametrahan-tanana ary tsy miproclame an'izay zavatra ny detailliko vitsivitsy izay ary indrindra ny fiarovanaandriamanitra dia za miteny aminao fa manomboka eo ianao dia mianjaanja amina karazana esprit hafa indray satria ilay mpametra-tanana tsy fantatrao izay esprit any vatan'ilay olona mametra-tanana fa miampita avy hatrany amin'iny fametrahan-tanana iny ny esprit na dia tsy miasa tout de suite io eo ary fa arak'ilay nambarako teo hoe ny finoanao afaka marava zavatra be da be mihitsy na ianao mandroso fotsiny ary ao anatin'ilay fametrahan-tanana dia miara mamoa an'ilay zavatra nazavaiko vitsivitsy teo miaraka amin'ny herin'Andriamanitra mba hahafahan'ny sitrapon'Andriamanitra manapaka sy mitondra fanafahana ao anao miampita amin'ny alalan'ilay fametrahan-tanana fa tsy sanatrian'izany indray hoe ozona no voarainao miaraka amin'ilay fametrahan-tanana. Soyez mes disciples hoy Jesosy Kristy. Ny faminaniana dia manambara fa tsy maintsy toriana ozy ny Baiboly ozy Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao ity filazao tsara ity Jesosy Kristy zany ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty ny fiainana mandrakizay ny Baiboly zay vao tonga ny farany dikan'izay dia hoe tsy maintsy mandre zany izao tontolo izao ny olona rehetra tsy maintsy nandre izy ny anarana hoe Jesosy Kristy tsy maintsy nandre izy ny herin'ny filazao tsara ny fanekena vaovao izay mandrakizay ihany koa ny entin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy maintsy fatana zany tsy maintsy mandalo amin'ny sofiny zany tsy maintsy nandeha toritena izy hoe Jesosy zay vao tonga ny farany zay vao tonga ny fataperan'ny androny ity amin'ny tontolo izao ity zay ny fiasan'Andriamanitra manin'Andriamanitra no manao an'izay fa indren'Andriamanitra zany satria mba tsy isian'ny fitsarana mitongilana hoe
lotsika be zany zavatra ambaratsika zany ny zavatra ambaratsika am'izao de lotsika be mihitsy mba tsy siny hoe ity olona ity de tsaraina fa nanota kanefa izy tsy nandre filazantsara akory. Ity olona tsy de tsaraina am'didy ohatra hoe ianao de tratra nangalatra meloko ianao satria nangalatra nefa izy tsy nandre akory ny hoe aza mangalatra de zay le izy. Nul n'est censé ignorer la loi. Zao tontolo zao raha mahay an'izany ao anatin'ny constitution rehetra juridique de misy an'izay hoe nul n'est censé ignorer la loi. Zay zany hoe zao rehetrarehetra zao tontolo zao tany tsisy afa-maina hoe tsy misy tsy mahay lalàna izany, tsy misy tsy mahafantatra ny lalàna izany, fandrindrana ny fiarahamonina. De tahaka an'izay ihany koa ary zay plagiat ny démonie, plagiat zao tontolo zao, fahendreny zao tontolo zao amin'ny fahendren'Andriamanitra ihany koa. Ary zay no mahatonga ny faminanian Jesosy Kristy hoe tsy maintsy torina sy ambara am'izao tontolo zao ity filazantsara ity Jesosy Kristy, zay vao tonga ny farany. Izay ihany koa de midika fa hoe i Jesosy Kristy zany de mitona antsika isan'andro isan'ora hoe soyez mes disciples, mpianatra Jesosy Kristy tsika ary tsy maintsy manakoako ao am-pontsika sy an-tsaintsika izay trompeta izay, zay vao tonga ny farany. Raha misy zany ny olona anankiray maty izy nenjera tamin'ny moto de za miteny amintsika mety bokona be izy, mety taifina izy, mety olona célèbre be izy, mety tsy moto ihany koa fa mety hoe tobile, accident de voiture na misy nanafika ny tranony miala amin'ny anaran'ny Jesosy mba tsy ho tonga aminao izany de maty tao izy asan-dahalo na zavatra ohatran'izany de very ny ainy. Fa impossible hoe maty ny olona iny tsy naheno an' Jesosy Kristy, tsy naheno ny herin'ny filazantsara. Mampisainja ny zavatra resantsika izany fa ny contexte io de hoe nandre ny filazantsara izy, nandre ny tenin'Andriamanitra izy, na eno izy, mety hoe passagère na permanent na matetika ny hoe Jesosy Kristy, fa nandray ve izy an'ilay fanontaniana ngeza be. Sa mbola mibaladilady tamin'ny moto foana de nanabokon'ozatra na iran'izao tontolo zao foana fa rehefa maty am'izay vao maka verset biblika hoe ny asany manaraka azy ihany, sambatra izay maty de maty eo amin'ny tompo fa eto de manao rappel amintsika hoe soyez mes disciples hozy Jesosy Kristy. Mampisaintsaina ry amana zany zavatra izany. Fa za zay mizara aminao zao de mametraka fanontaniana foana amin'ny tenako hoe inona ny tsy vita tompo, inona ny tsy vita Jesosy. Fa na de disciple anao ary manahoana ny fifandraisako aminao. Raha tonga zany ny fe-potoana zao fotoana iresantsika izao, rehefa avy eo tsy fantatro, tsisy mahay an'izany, manahoana raha izay bilan zay. An'ilay izy any soyez mes disciples hozy Jesosy Kristy. Marina taminao ve ny Jaona 7:17 niondriko miaino ny feoako ary izao mahalala azy, ary izy nanaraka an Jesosy ve isika, nanaraka ny tenin Jesosy ve isika, nanao pratique à la lettre ny tenin Jesosy ve isika. Tsy mpivava ny resaka eto ohatran'le discussion any anaty Facebook samy manamary tena daholo. Afaka manao an'izany tsika ary manana ny intelligence am'izany ny olombelona, ary plus ny olombelona manana an'izay pepo zay ao anatin'ilay discussion hoe teo marina de misisika maka toerana tsy kelikely hatrany ny démonie ary manitatra an'izay ego izay ao anatiny, manitatra an'izay maizy azy zay ao anatiny. Misy démonie zany maka image hoe izy zay le ego zay dia miambitombo io égoïsme io de lasa tsy marina tsony ilay voasoratra any amin'ny Jaona hoe Jesosy Kristy tsy maintsy mitombo izy tsy maintsy miaino, fa lay démonie ao anatiny miseho amin'ny alalan'ilay intelligence artificielle. Démonie namboatra azy teto amin'ny fisainana maha-olombelona de maka toerana ao anatiny de tonga teolojiana be ny olona iny de lasa mpivava be izy manao discussion amin'ny Facebook mpampianatra, apôstôly, mpaminany sy ny sisa rehetra, fa tsy maheno ny feo an Jesosy akory izy. Jaona 7:17 niondriko miaino ny feo ako. De miala tsiny amin'ireo olona teolojiana be tabe tsy maheno ny feo an Jesosy Kristy akory. Ianao ve fa mba naheno ny feo an Jesosy? Za ve fa mba naheno ny feo an Jesosy? Sady isan'andro miazakazaka foana mizara tenin'Andriamanitra eto. Any le izy, any le izy any. Ohatrany ahoana zay maheno ny feo an Jesosy zay?
hitanao misy fotoantsika tafalatsaka ao anaty fahalemena atoko ohatra teratera be le izy lehilahy ohatra misy tovavy io a miséduire anazy tonga makafana anazy amin'ny fietsika isan-karazany ny fiteny miangolagola ny fitafy sexisme ny parfum rehetrarehetra ny atoro rehetra zany ao amin'ny tovavy io mety consciente io vehivavy io mety consciente izy mety tsy consciente izy araka l'esprit mamangy anazy na mety efa vaovany satana mihitsy izy vaovany démonie izy hoe séductrice satria misy esprit efa tafitra ao anatiny ao a de tonga ego anatiny araka le fandresantsika teo a de tonga maître ny tenany de lasa séductrice lasa ohatran'le mena rana atao misahany tena zany lay vehivavy de tafiditra misy pointsika lehilahy malemy araka ravy be io a resaka fitsangajangana zany de misy feo am'izay amin'ny alalan'le vehivavy tentation makafana de voalohany mpakafana fa Andriamanitra tsy makafana ny tenter atsika lehilahy on va manger quelques trucs ailleurs on va boire un coup je ne sais pas zavatra ohatran'izany miatomboka am'izany na miatomboka amin'ny hoe mijery zavatra on va dîner ensemble na hoe on va regarder un spectacle na zavatra ohatran'izany porte ouverte na tsy ohatran'izany fa na zavatra hafa de ohatrany ahoana le magneno feo an'Andriamanitra miaraka am'izay a dia tahaka ny hoe misy feo manaiky atsika ny anaty conscience any dimension ambany be zany resahako zany misy feo mampanaiky atsika ny anaty saitsika ny hoe attention aza miditra am'izany aza manao an'izany miala faingana teo na tonga de hoe borkeo ozy ny tanora zany conversation zany tapao zany discussion zany aza manome fitoerana ao an-devoly tahaka ny misy feo fa tsy hoe tahaka ny fatena izay mihitsy mamangy atsika any amin'ny tontolo tsy hita maso any mampita bitsika sy feo any anaty fandrenesantsika any amin'ny conscience atsika amatsika fisaina sy fieritseretatsika lalàny zay tsy afaka hidiran'ny olona zay le hoe zao Jehovah Andriamanitra reo mandinika ny fosony fo mamaly atsika araky ny asantsika avy de manomboka eo am'izay tsika manaiky ny tenatsika hoe tsy hiditra am'ilay pa tsy misedea tsy manolotra ny tenako am'ilay fakapana manoloana ana zay fampiasan'ny démonie amin'ny alalan'le vehivavy zay lay dimension farany ambany resahako hoe mamangy atsika Andriamanitra niondroko miain'ny feoaka ozy Jesosy ary sao malala azy Andriamanitra de mipitsika amitsika foana ivelan'izay dimension faharoa dia Andriamanitra miteny amitsika amin'ny alalan'ny ofy ny vision amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra baiboly tsy hoe tsato piso manokatra baiboly de misy tenin'Andriamanitra de hoe zao ny tenin Jesosy zay voarayako ameko anao tsy zany fa misy fomba nemon'Andriamanitra an'izany amitsika mihitsy de confirmen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina zany antsio de Andriamanitra miteny amitsika niondroko miainy ny feoako azao mahafantatra azy zay le izy zay ary ny dimension ambonin'izay rehetra nresantsika izay misy anjely mamangy anao mare feo mihitsy isika tahaka ny tamin'ny androndry Mosesy ary Abrahama le da be ny olona tsy mino an'izany tsony fa tsy maninona zarayntsika ihany mandre feo an'Andriamanitra vision mandravona tapika io fijerinao io tonoara alleluia teraina ny anaranao Jesosy niondroko miain'ny feoaka Jaona 10:7 ary zao malala azy izy manaraka soyez mes disciples araky ny fanazavaitsika tseo Jaona 9:9 fakitsika vetivety avana ny bokon'ny Timoty 1 Timothée Timoty voalohany 2:5 fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy
izay olona. Kristy Jesosy izay olona. Manina ny soratra masina no miteny eto hoe Kristy Jesosy izay olona. Satria misy fotoantsika mametraka mpanalalana, mety hoe apôstôly, mety hoe pretra, mety hoe maseur, mety hoe dada, mety hoe mama. Fa côté spirituel dia ambaran'ny soratra masina mihitsy hoe Kristy Jesosy izay olona. Misy Jesosy Kristy niedina tetỳ tany tonga olona natao ambany kely noho ny anjely. Io lay ambara amin'ity bokin'ny Timothée hoe izay olona. Napetraka ho mpanalalana amintsika sy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy, amin'Andriamanitra tsy to i Jesosy Kristy izay olona. Io point io riavana dia isan'ny akse ahafahantsika ihany koa miditra amin'ny contexte fizarantsika eto hoe mba ho mpianatra Jesosy Kristy isika. Satria Jesosy Kristy olona izay ambara eto ny ministera rehetra, ny karazana fanomezam-pahasoavana rehetra, ny karazana don rehetra dia ao amin'i Jesosy Kristy avokoa ny fahafenony. Averiko tsara. Ny ministera rehetra anankidimy, ny karazana fanomezam-pahasoavana rehetra, ny don, na nivakitsika teo any Korinthiens 12:20, ny karazana zava-panahy rehetra dia ao amin'i Jesosy Kristy no fahafenony. Ary zay ilay ambara any amin'ny bokin'ny Kolosiana efa averimberintsika eto foana hoe fa tao amin'ny tenany, tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy no fahafenony la plénitude ny fomban'Andriamanitra rehetra. Ka izay indrindra no metrahany bokin'ny Timothée 2:2 eto, Timothée voalohany hoe iray ny mpanalalana dia Jesosy Kristy, mpanalalana antsika sy amin'Andriamanitra tsy to. Raha mitady zany tsika apôstôly, raha mitady tsika mpaminany, raha mitady tsika mpampianatra, raha mitady tsika mpanasitrana, raha mitady tsika lidera mpitondra, raha mitady tsika onction fitenenana amin'ny teny tsy fantatra sy fandikana amin'ny teny tsy fantatra, raha mitady tsika sy ny sisa rehetra, miantsapaza amin'i Jesosy iray ny mpanalalana. Fa ao ny misy fahafenony zany ary afaka tetaheny antsika amin'ny antsipriany izany rehetrarehetra izany, izay olona ozy ny bokin'ny Timothée. De mipetraka zany ny fanontaniana hoe de ahoana ary i apôstôly ohatra hoe Benjamino, i apôstôly ohatra hoe tsaratsara, i apôstôly ohatra hoe taditandraza, olona daholo mantsy reny, i apôstôly sy ny sisa rehetra. De ahoana izany i Cohen, i mpaminany izao, ahoana ary zany i mpanasitrana zao, iza moa le mpanasitrana vehivavy Fabiola, de ahoana zany le mpanasitrana Yann, de ahoana za zany de manao rappel amintsika androany, miteny amintsika androany hoe miantsapaza amin'i Jesosy fa ao amin'i Jesosy ny fahafenony zany rehetrarehetra izany. Ny onction ny maha-apôstôly, ny fonction ny maha-apôstôly, ny maha-mpaminany, ny fampianarana ny amin'izany, ny zava-panahy ao anatin'izany, ny tontolo fisehoany zany, ny fampianarana ao anatin'izany, ny hery entin'ny fanahy masina ao anatin'izany dia ao amin'i Jesosy. Ary tsisy afaka mangalatra izay onction nambarantsika rehetrarehetra izay, izay ositra izay raha ao amin'i Jesosy no akatsika azy. Fa raha ao amin'ny olona no ijerentsika sy tarafatsika azy, io misy olona milaza ny tena no apôstôly, io misy olona milaza ny tena no mpaminany, io misy olona milaza ny tena no mpampianatra, za zany ohatra mizareto, io misy olona milaza ny tena no fanandray, faminaniana, mpaminany, io misy olona ny tena miteny tsy fantatra, olona daholo zany rehetrarehetra izany. Attention, fa raha tsy ao amin'i Jesosy sika no miditra lay vavahady tery, lay lalana ety dia ety,
fa tongotsika dia mirodana makeo anoloana n'ireny olona ireny dia ny zavatra tsy fantatsika dia hoe possible ho agent satana ireny olona ireny. Za tsy miteny hoe izy rehetra sao dia isika susceptible fa tsy maninona raha izay ihany koa ny andraisanao azy. Averiko tsara hoe raha vao tsy ao amin'i Jesosy Kristy isika no mangady miditra amin'ilay farabolana hoe Jesosy vavahady ety vavahady tery de tery raha amin'ny tenan'izay le hoe tery de tery sy ety zay dia hatramin'ny fahafatesana. Zany hoe na hatrany amin'ny aitsika raha possible ho takino manatan'izay. Fa raha vao tsy izay fa aty amin'le hoe io misy apôtra, io misy mpaminana, io misy mpanao fahagagana sy ny sisa rehetra dia averiko tsara sy tsindriko tsara fa possible ho agent satana tsara mihitsy ireny olona manatrika antsika ireny. Ka amin'izay fotoana izay sika raha tsy mametraka n'ilay fampianarana sy fizarana nambarako tao aloha teo hoe tsy misy remise en question any anatitsika any na tsy misy fepetra raha isitsika fa mianjaanja be isika tonga dia manatona fotsiny ihany araka ny sentiment antsika sy ny émotion antsika satria tery isika teo vavonjy isika na hoe misy zavatra matery antsika. Isika ma tsy matetika rehefa poritra sy tery foana zay vao mikoropaka hoe andeha hamonjy docteur na hamonjy mpampianatra, hamonjy mpaminany, hamonjy apôstôly sy ny tsisa rehetra. Ora nefa isika amin'ny bonne santé sy amin'ny taonantsika conscient tsara tsy manana an'izay fisainana sy fieritreretana zay. Erreur be ihany koa zay ary tokony halantsika dia ny farany ratsy noho ny voalohany satria agent satana no iantsapazantsika. Isika efa mianjaanja tsy misy fiarovana, ny porte ouverte misokatra daholo, ny maso ny sofina, ny orona ny vava, ny momba rehetra hatramin'ny foko atolotra dia ny zavatra misy dia izao zavatra iainantsika izao fatiaranovana sy ferena ny mpino. Apokalipsy toko 3 andininy 7 famaramparana antsika azy mandroso dia mandroso ny fotoana aitsika rehetra izy ty ary verset tena mamitsika dia mamitsika tokoa. Apokalipsy toko 3 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manoro hevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafinao mba tsy hisehon'ny enatrao noho ny fitanjahanao ary ody maso hosotrao ny masonao mba hiratanao. Andininy 7 fa hoy ianao manakarena sy efa niary fananana be aho ka tsy nanan-java-mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao laiory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Amen. Mampalahelo be zany ka zany. Za zany mieritreritra ny tenako fa hoe efa voavonjy aho. Za zany mieritreritra ny tenako fa hoe aty amiko ny fitahiana. Tononoko aminareo ny tsodrano. Za zany mieritreritra hoe efa aty amiko ny fitahiana. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Comédie be zany ary zany daholo ny zavatra misy hitanao rehefa tapitra ny fotoam-pivavahana raiso ny tsodrano. Misy tezitra be zao any mandre an'izany zavatra resahako zany fa tsy hoe ny atezitra anao tanjoko ao anatin'izany fa misy message ampitaiko antsika rehetra voalohany amin'ny tenako. Beta be mihitsy sika ny mieritreritra fa hoe efa niary fananana be aty amiko ny tsodrano ary le ohatra ny raisiko teo. Beta be mihitsy sika no mieritreritra fa hoe za dia naray faminaniana, za dia mpaminany. Izy bomba enjera ao la France. Ny sinoa anjera bomba ao la France. Amin'ity taona ity dia vehivavy no hitondra ny la France fa tsy lehilahy intsony. Fa niary fananana be, za dia mpaminany nandray osity, mpaminany prophète. Amin'izao taona dia président de la République en 2013. Mampanahelo. Mampanahelo. Eo ihany koa ny mpaminany Joana sy ny sisa rehetra miaraka amin'ny pilote vehivavy brésiliana.
Ampanahelo sera sy frera, misento mihitsy amin'izany mesazy zany aminao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory. Risy. Amin'izao fotoana izao moa dia jaliana be mihitsy ny menaka, jaliana be ny PPN, jaliana be ny gasoil, misy inflation fampitohitoy izany zavatra resantsika izany. Vokatry ny ady tsiroa izay voulu kriena ihany koa satria izay mihitsy le douleur de l'enfantement, misy fiketrehany démonie zany ao ambadiky izany araky ny fisainany sy ny fieritreretana. Zay le resaka calcul any amin'ny tontolon'ny kady sy ny compas zany. Raha mahay an'izay resaka hoe kady sy compas zay ianao dia mahita an'le symbole andry zareo framasona. Resaka kady ametraka ny lame mondial efa ao anatiny tsika. Resaka 5G toy ny resaka YouTube sy ny tarany tony. Manan-karena sy efa niary fananana be. Dia ao anatin'izay misy olona manangona, manao provision. Sary no meko antsika métaphore. Ao anatin'izay misy olona manana ny ampy izy. Dia mampatsiahy le message Jesosy Kristy sy le mpanan-karena hoe ry adala ny io alina ozy izy ny esorina aminao ny ainao. Za tsy miteny hoe ratsy zany, zavatra tsara zany, manangona. Naizara misy menaka quelques litres ao. Satria nisy fotoana efa nasehoan'ny tompo, novangin'ny tompo. Bref, omeny tolotsaina isika araky ny fifandraisantsika aminazy ao anatin'ny fotoana voafetra. Fa ny tena tiana ampitaina zany dia hoe misy fotoana isika mieritreritra fa hoe za zao dia olona efa mitondra famonjena, za zao dia olona efa toriteny ohatran'izao ataoko zao, za zao dia olona mpaminany, za zao dia olona mpanasitrana, za zao dia apôstôly, za zao dia docteur. Ora nefa selon ny contexte biblique, selon ny soratra masina, selon ny discernement dia tsy izay, fa misy usurpation ao anatin'le izy, misy resaka etikety ao anatin'le izy. Zay resaka etikety zay dia miverina amin'ilay resaka dénomination isika, miverina amin'ilay resaka religion isika, miverina amin'ilay resaka usurpateur isika. Ireo ao anatin'ny culte des personnalités, ireo ao anatin'ny mpikajikajy rehetra, mpanao politika, ireo ao anatin'ny mpangaro paosy rehetra, charlatan, ireo ao anatin'ny mpametsifetsy rehetra, mpanataka poketra, dimy sy ny ampafolony mitovy zany zavatra resantsika zany rakotra voka-dehibe ny opération lasoupe, opération gâteau, ny opération isan-karazany rehetra sy ny sisa rehetra. Hatreo afaka atao zany tsy maninona, fa ny objectif dia tokony mirazotra foana amin'ilay tanjon'Andriamanitra hoe soyez mes disciples. Ary zay ny fepetra tokony ho apetratsika pitarika, zay ny fepetra tokony ho eketsika entina. Raha misy pitarika io mametraka zany opération gâteau, mametraka izy fanangonam-bola, mametraka izy fitakiana dimy, mametraka izy voka-dehibe. Dia misy zany remise en question ataoko alohan'ny ametrahako vola sy andoavako ampahafolo-karena hoe mandeha amin'ny laoniny sy araka ny hitsiny ve ny rafitra fitantanana voalohany ato amin'ity système hipetrahako ity, ato amin'ity fiangonana ity. Sa ve hoe efa fantatro zao fa io pitarika io apôstôly io ny zanany mianatra any andafy, indray mandeha niditra tao an-tranony, misy vila tsara be kay ny tranony ary miaraka ampisy. Misy pasteur fantatro namako, tsara be mihitsy ny vilany, misy piscine ao an-trano, eo tokotaniny, ny zanany mianatra aty ampitan-dranomasina. Fa ny mpino aminazy fa diranovana faharovy. Ary misy mihitsy anefa tsy tapaka mandoa ampahafolo-karena, tsy ratsy zany fa mila conscient zany lay mpino, mila conscient lay mpino satria ny zanany mila tokony ho tafita ihany koa mianatra aty ampitan-dranomasina ihany koa tahaka ny zanaky pastory. Manametraka remise en question amin'izany le izy.
sady faly mandoa écolazy mandoa écolazy mandoa écolazy lay fankatoava ny sitrapon'Andriamanitra hoe eto ny ampahafolo-karenanareo any tsisy maharatsy an'izany fa ny fitonglanana eo amin'ilay hoe fisahanana ny ankohonana ny zanaka indrindraindrindra ihany koa indrindra ny fampitana ny soratra masina sady hijanona foana hoe pastora no mampita soratra masina amin'ilay zanaka fa ianao tsy mandray inisiativa mihitsy hoe anio a dia amokatra selula kely ampita soratra masina amin'ireo zanaka reto manomboka androany ohatra zany de zay rafitra zay mijanona foana ary zay a ny dikan'izay de misy exploitation misy surexploitation hatrany mihitsy mipetraka foana mandra-pialanao ety amin'ity tany fandalovana ity mijanona amin'izay système zay foana ianao mety ho voavonjy ianao satria ianao tamin'ny fony madio no nandoavanao rakotra sy ampahafolony tamin'ny fandresen-dahatra tao anatinao ary le pastora azy na ilay bisopy possible tsy ho voavonjy satria tao anatin'ny esprit exploitation sy surexploitation no ny exploiteny ianao misy contexte be da be azo ambara am'izany fa ny zava-dehibe de tokony ho afaka daholy am'le hoe exploitation sy surexploitation lay mpitarika ary tokony ho afaka ihany koa lay mpino ao anatin'izay hoe exploité izy surexploité izy ary tokony isy firindrano fiarahana en diapason important be zay message apitaiko zay en diapason mitovy daholy azadiny fa ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana zany de niombonany avokoa ny fananany rehetra anany azy safira rehefa miasa ny fanamasana rehefa misy an'izay unité izay mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray iray amiko izy Jesosy Kristy tahaka an'ireo mpianatra iray amiko nakany tendrombohitra Jesosy Kristy de niarana kany aminy ko niarany oko taminy niarany vavaka taminy ny mpianatra niarany sakafo taminy tsy nisy fotoana mihitsy hoe nisaraka ny mpianatra sy Jesosy Kristy zay la unité izay soyez mes disciples tany amboalohany de niteny hoe hatramin'ny mpitarika dia tokony ho mpianatra Jesosy Kristy ondran'i Jesosy Kristy soyez mes disciples hozy Jesosy de raha lay unité ny resahako teo lay mouvement en diapason ny resahako teo firindrana fietsehana miaraka anany asa safira ny resahako teo mba tsy hitirako lalina teo hoe aiza ho aiza isika mpitarika resaka mpahafolony fotsiny hoe sady mandoa mpahafolony ihany koa ve za mahafantatra mpitarika fiangonana izy tsy mandoa mpahafolony fa ny mpino takiny mpahafolony tsy de hoe sarotiny amin'le resaka mpahafolony tsika fa misy contexte be da be tsara ho fantatsika ao misy zavatra tokony ho fantatsika ao resahantsika izay amin'ny fotoana manaraka fa iverenantsika le sujet hoe soyez mes disciples zava-dehibe ry havana ny message araka ny Jean toko fahavalo andininy faraiky amin'ny telopolo resantsika teo hoe soyez mes disciples ary ny afatra farany namezantsika azy teo ihany koa ny apokalypsy toko fahatelo andininy fahafalo ambin'ny folo mividiana ody maso andeha hividy ody maso amin'i Jesosy volamena voadio tamin'ny afo volamena de miendrika midika fa arena ny arena tsy misy afa-tsy ny soratra masina ny teny Jesosy io no arena sarobidy indrindra ary zay le ambaran'i Jesosy Kristy hoe aza miary arena izay mety laniny kalalao sy mora arafesina ity amin'ity tany ity fa miary arena izay tsy mety maty sy tsy mety levona ho anareo any an-danitra ho atsika any an-danitra de ilay arena zany dia fiainana mandrakizay zay le hoe eto amin'ity apokalypsy toko telo andininy fahavalo ambin'ny folo hoe manoro-hevitra anao ozy Jesosy ozy ny soratra masina mividy volamena voadio tamin'ny afo ny afo de mbola manambara n'Andriamanitra tsy toy ihany koa izao Jehovah Andriamanitra reo de Andriamanitra mpandevona afo misy fotoana Andriamanitra anjely misy fotoana izy afo misy fotoana izy Jesosy Kristy misy fotoana izy Andriamanitra dia fanahy zay Andriamanitra n'Andriamanitra fa tsy hoe tsy maintsy soratana amin'ny teny hebreo tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny olona zany raha voino fa izy manana an'izany pensée zany de tsy Andriamanitra Elohim andresahany tsy Andriamanitra Abrahama Isaka Jakoba Israel no resahany fa resaka religion azy resaka dénomination azy mba tsy resahako hoe satria mbola tarafina araka ny vokatry ny fanahy mba tsy resahako hoe démonie ny resahany Baala ny resahany io
lay tompo ambarany amin'ny salambo tompo petite a tsy Andriamanitra tsy tony resahana io fa resaka bala raha vao miresaka izy andreny le hoe tsy maintsy soratana amin'ny teny hebreo a tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo a mame valeur numérique sy ny sisa rehetrarehetra ireny farany de farany ary fitafiana fotsy ho tafinao revêtement spirituel io resaka manteau io Stéphane rehefa mitoram-bato izy tena hita mihitsy io revêtement spirituel io ny olona rehetra mitoram-bato azy vakio témoignage any amin'ny asan'ny apôstôly ary ny olona nibanjana ny tarehan'ny Stéphane dia namirapiratra nazava tahaka ny anjely tena hoe nisy gloire revêtement spirituel zany efa misy transformation ao anatin'izany misy métamorphose ao anatin'izany misy transfiguration portion izy transfiguration revêtement spirituel izy plénitude hoe tena hoe voova ny tena tsika rehetra zay le revêtement spirituel fitafiana fotsy fanamasina io zany hoe ilay fanamasina mahery vaika ilay fanahy masina misy resaka nouvelle naissance ihany koa zay hoe zay ateraky ny nofo de nofo zay ateraky ny fanahy de fanahy zany hoe tsy nofo intsony tsika zao nofo mbola tsongony eniko marary zany nofo isika zay na de misy olona milaza azy hoe feno ny fanamasina ary détail be zany satria ny fotoana nyresaka tamina pastora hoe zanak'Andriamanitra le pastora moa tao anatin'ny conférence tonga de miala mihitsy izy hoe diso ny zavatra resanao zany tsy resaka bref satria tsy zakan'le zavatra nambara nampianarina tamin'izany vanim-potoana izany ny amin'ny hoe zanak'Andriamanitra sy nateraka indray zay ateraky ny nofo de nofo zay ateraky ny fanahy de fanahy ary zay de mitohy amin'ity resaka revêtement spirituel eto amin'ity apokalypsy toko 7:7-12 ity mba tsisy hony enatra noho ny fitanjahanao satria isika de mitanjaka eo an'Andriamanitra ny olona revêtu spirituellement ny olona nateraka indray nateraka ny nofo de nofo nateraka ny fanahy de fanahy zanak'Andriamanitra Andriamanitra de fanahy tsy miteraka nofo Andriamanitra fa miteraka fanahy de ny olona zany manana ny revêtement spirituel io ny olona novone Andriamanitra mijery de olo-panahy ny olona mety mahita ambara be da be amitsika fa isika ao anatrehany mason'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra olo-panahy olona voaova indray revêtu spirituellement ary hita mihitsy lay exemple nomeko teo hoe olona nofo mitora-bato any Stéphane mahita ny tarehany miova fotsy mazava nofo zany no mijery eto de mahita hazavana mahita ny voninahitr'Andriamanitra mahita gloire zay le izy zay fa tsy olona nofo mijery de mbola kritika be da be no hitany mahita pandy izy mahita mony izy mahita bo fijery nofo zay fa tena hoe mahita gloire an'Andriamanitra ary miaraka am'izay re olona reo de resy lahatra ihany koa tanao Jesosy Kristy rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana de nanaiky mihitsy le kapiteny hoe tena tsy salasalako fa zanak'Andriamanitra marina ity olona ity misy gentlisy zany tena resy lahatra ihany koa mahita an'le gloire an'Andriamanitra na de faombona zao arany zanak'Andriamanitra alléluia zany angely hoe soyez mes disciples frères sœurs manonga ary misy fiovana miaraka am'izany alléluia amen mba tsisy hon'ny enatra ao noho ny fitanjanao satria arak'ilay nambarako teo fanamafisako izay fanambarana izay ny vavoasoratra rehetra isika mitanjaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy marina radiray azahoazan'ny baiboly fa efa samy nanota avokoa izy rehetra arody maso ahosotrano masonao mba hiratanao tsika de jambo mipepena za mbola jamba za manaiky anjany satria raha tsy manaiky jamba Jesosy izany anositra ody maso anay io Jesosy izany anome ody maso anay io za aloha mbola tsy za faible mbola tsy any laoko tena manaiky anjany fa du moment am'teny hoe za efa mpaminany za efa feno fanamasina za efa en plénitude za efa tsy efa double portion eliselisa zany resahako am'zany za miteny aminao fa du moment isika manana an'izay fisainana sy fieritreretana zay tsisy Andriamanitra miasa aminao zany tsony fa manana fo torotoro sy mangorakora
ny fonao ny triatriato. Fa zany fitafianao rehefa izany sika mietry midina ambany ao anatin'izay falinitsika izay, ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny tsy fananana, zay angela imazy nentin' Jesosy Kristy. Tao an-danitra tao izy nanan-karena, tao an-danitra tao izy zanak'Andriamanitra, tao an-danitra tao izy nanana ny fafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra, fa nedina natao ambany kely noho ny anjely. Natao nitovy tamintsika olona, zay aloha ambany kely noho ny anjely. Natao mpanota, zay angela izy, zay izy vao nisandratra nandresy ny fahafatesana. Zany hoe izy efa nanana n'izay fisandratana izay, nanana n'izay fandresena izay, nanana ny gloire, nanana ny fafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra, nanana ny atoro rehetra izy, satria izy dia tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Fa naseho ho hitatsika mihitsy hoe tsy maintsy midina ambany aloha vao misandratra. De izay no raisitsika zay no tsiny hoe herin'ny filazantsara, ary zay ihany koa no fitafiana tsy maintsy tafian'ny olona anankiray te ho disciple an' Jesosy Kristy, ho mpianatra Jesosy Kristy. Soyez mes disciples, miaccepter an'izany condition sy contexte rehetrarehetra nambara teo rehetra izany isika. Saotra ny tompontsika afaka nanambara sy nizara amin'izay tokony ho nambara sy nozaraina izay nitrizay. Saotranao zay Jesosy, mihaja sy ny tera sy ny voninahitra dia manao irery ihany hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Soyez mes disciples, voniny izay tompo ny anara-dia sy havana aminao indray hiverin-dalana eo anatrihanao, anaraka sy ankatoa ny sitraponao araka ny teninao, mba ho marina sy ho velona ty anatinay ianao. Izany any ny lala tokana ahafahanay misandratra, izany any ny lala tokana ahafahanay ho iray unité aminao, tahaka anao iray tamin'iray. Ary zany anefa no midika fa voavonjy ao anatin'ny lalam-pamonjena izahay. Ampio izay tompo, anana toe-po sy toe-panahy, toe-tsaina, vonina iroso amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Saotratsika rehetra, rahalahy Jesosy Rockstar, tonona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.